mampahatonga ny fahataperana izao tontolo izao fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho andriamaniny. Havana malala ao amin'ny tompo dia fifaliana lehibe ho antsika indray no miaona somatsara indray amin'izao fotoana izao ka iarahantsika mifampahery sy mifampianatra eto indray amin'ny alalan'ity fitaovan-tserasera ity amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny vondrona zanaky ny fiangonana malagasy izao indray dia ity indray no anjara fampianarana izay atolotra antsika dia ny Timoty voalohany toko 4 ny andininy 2 nefa mialohan'ny
Anakaterantsika izany dia andeha hivavaka aloha isika rehetra, hivavaka asika tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia isaoranay ianao satria lehibe ny fitiavanao anay, fa mitaizanay mandrakariva ianao ary mampaharitra ny famonjenao aminay, ka amin'ny alalan'izany mbola resanao anay indray fa tianao zahay ary ampiorenao amin'ny asa, ampandinianao mandrakarivoka ny amin'izay rehetra tianao ampianarana anay. Dia manatrehanay Jesosy aoka izay tena hatateraka ny amin'ny efa ny antsoinao anay, dia ny fampandinika amin'ny asa amin'ny alalan'ny fitandremana, ny fampianarana izay fanatolotrao anay mba ho famonjena anay sy famonjena ho an'ny hafa koa izay sitraray hanjakanao. Nareo Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Arak'izany dia andeha hovakitsika mianaran'i Jesosy ny perikopa izay hakatsika ny fampianarana. Timoty voalohany 4:9-12. Minaran'i Jesosy: tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia monjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen. Ry havana malala, ao anatin'ny fotoana izay heverina fa mampivaraontsana ny tsirairay izao vaninandro iainantsika izao, satria ao anatin'izany dia betsaka ny seho-javatra izay miseho anatin'ny fiarahamonina, isan'izany ny fikorontanan'ny fiarahamonina, ny fikorontanan'ny zavaboary izay efa noharian'Andriamanitra, ary koa ny fitotonganan'ny fiaimpiainan'ny tsiraray avy ao anatin'izany fiarahamonina izany, ary tafiditra anatin'izany ihany koa ny fiangonana. Manoloana an'izany dia ny fiangonana izay sehatra ray napetrak'Andriamanitra ary araka ny famaritan'ny Lotera azy dia hitoriana marina ny tenin'Andriamanitra sy izarana marina sakrameta, dia mijoro eo anivon'izany fiarahamonina izany ka miatrika izany toe-javatra izay faharesahana antsika izay mahazo ny fiainam-piainan'ny kristianina izany. Mipetraka raha ny fanontaniana manoloana izany hoe inona no anjara biriky raisin'ny fiangonana, na inona no andraikitry ny fiangonana manoloana an'izany fahampitena tsy faharavana izany, ary atraiza no isehony ny atao hoe fampianaran'ny fiangonana na ny hivelaran'ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika an'izany. Ny loha hevitra izay nofidiana dia ndeha hamalina an'izany fanontaniana izany ka handraisantsika loha hevitra hoe ny asarobidin'ny fitoeran'ny fiangonana ho mpampianatra sy fianarana ho an'ny hafa. Ny asarobidin'ny fitoeran'ny fiangonana sy ho mpampianatra sy fianarana ho an'ny hafa. Zavatra anankitelo no resantsika ao anatin'izany loha hevitra izany. Ny voalohany dia tahaka ny amin'izay rehetra efa fanao dia hijery ny ankapobentsika mahakasika an'izany boky izay nakanana izany loha hevitra izany. Dia iresaka koa sika mahakasika an'izay ny amin'ny voambolana maro izay mifanindran-dalana amin'izany loha hevitra izany, ary ny farany dia iresaka tsika ny amin'ny fampiarana na ny akona izany loha hevitra izany eo amin'izay tontolo iresana dia tsy iza fa ny tenantsika na ny tenan'ny mpampianatra ary ny mpiaino. Mahakasika ny perikopa no ndeha ho resantsika voalohany. Iarahantsika malala fa ny perikopa ny bokin'ny Timoty dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe epistily pastoraly. Arak'izany dia izao voatokana mba ho an'ny fitondram-piangonana, fa izay ny marina hilazana azy ny epistily pastoraly, dia tsy inona izany fa ny fiangonana sy ny pastora. Raha miresaka pastora sika dia ao anatin'izany ny atao fiandrasana, ary matoa misy ny mpiandry dia misy ny andrasana, ka ny azo amin'ntinana azy dia izao hoe hoarina tahaka ny ondry ny fiangonana izay natao sehatra iandrasana, ary ny pastora koa dia tahaka ny mpiandry. Raha miresaka an'izany mpiandry sy ny andrasana izany nefa sika dia izao no zavatra azo resahana. Lotera manokana raha miresaka ny atao hoe pastora dia azo resahana koa ny atao hoe mpisorona, ary ambaran'ny Lotera mazava tsara fa samy mpisorona ny mino rehetra. Ka raha resahana ny amin'ny atao hoe pastoraly dia izao tsy afaka miala
ao anatiny zany asa fiandrasany zany ny tsiraray avy zay mino resany Lotera de tsy izy zany fa ireo rehetra zay vita batisa amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Koa raha miresaka zany ty bokyny Timoty de mivantana manokana ho amintsika rehetra pino izay mpiandry ny tenatsika aloha ary mpiandry any koa ny hafa. De tsika hiditra ao anatin'ny atao hoe perikopa. Ity perikopa izay hanakanany zao fampianarana zao dia anisan'ny toe-javatra iray izay tena nampisamboaravoara ny aty fanahy Paoly nanoratra ho amin'ny Timoty, ny zavatra izay niainany Timoty nandritran'izao fotoana zao. Ao anatin'izany de zao tafiditra ao anatin'io ilay fiparitahany ny fampianaran-diso izay niely tamin'izany fotoana zany, ary izay indrindra no anisany nametrany Paoly any Timoty amin'ny mahatanora fanahy Timoty ka nametrany an'izao teny zao ho baiko na ho didy tsy maintsy hoarany Timoty am'izay izy ho mpitarika na ho mpitondra ny fiangonana na mpitondra ny fampianarana izay. Izay no mampiditra antsika anatin'ity lohevitra ty amin'ny atao hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao. Raha miresaka zany atao hoe tandremo zany de zavatra efatra no azo resahana ao anatin'izany. Voalohany, baiko zany. Amin'ny mabaiko azy de didy tsy maintsy tanterahana. Ny faharoa de zao, raha miresaka ny atao hoe fampianarana ka miresaka izy ny atao hoe tandremo de matoa asaina tandremana de zavatra efa misy zay, efa manana zay ary efa ao anaty zay. Io no anisany zavatra ray zay tsara resahana hoe inona moa le ananana. Le ananana de tsy hafa-ryhavana fa ilay famonjena. Ilay famonjena izay noraisina teo am' Jesosy, niainge teo am' Batisa. Izany famonjena zany. Io lay tiany Paoly apita am' Timoty ka ho tandremana satria efa nanany zany, satria maninona? Betsaka ny fahavalo mety hakany zany. Ary de izao matoy ianao manany famonjena de afaka mizara ny famonjena, ka mba hahafahanao mizara de mila miazo ianao, mila manana ianao aloha satria izay manana izany famonjena zany no afaka mizara famonjena. Fa mifanohitra am'izay izay tsy manana kanefa mizara de mizara amin'ny endrika ivelany zany, ary le sokajiany Jesosy hoe fariseo, satria tsy manana an'ilay Jesosy kanefa mizara amin'ny endrika hita maso, io le atao fiatsaram-belatsia. De ahoana Jesosy? Fasana. Tahaka ny fasana zany, tahaka ny aviaviny Betania zany. Izay maninona? Roborobo amin'ny endrika ivelany. Io anisan'ny zavatra nampianariny Paoly any Timoty. Ny fahatelo izay asain'ny Paoly tandremany Timoty de zao, ny fiazonana izany fampianarana zany. Ahoana moa ny atao hoe mitandrina? Ao anatin'izany miazona, mitahiry ary miaro. Le famonjena zany. Be de be ny zavatra izay mifamaofao tao anatin'izay tontolon'ny fiparitahany fampianaran-diso tamin'ny Timoty zay. Ary zay indrindra no efa mandindondindona ny sain'i Paoly ka niresany ny atao hoe tandremo mba hiazona izany fampianarana zany. Misy zavatra ray izay tsara takarina riavana ao anatin'izany atao fiazonana zany. De izao ny fiarovana mba tsy ho potika, ny fiarovana mba tsy hiara-ny fahasimbana. Ary ny teboko fahaefatra farany de izao, misy maka ankeriny, misy mitady haka izany famonjena zany. Io lay fahavalon'ny fiangonana, lay mitady hakany zay famonjena zay. Tsy inona zany fahavalon'ny fiangonana zany fa ny devoly izay tsy mijery afa-tsy ny amin'ny ampitehana ny fiangonana mandrakariva ka miseho amin'ny endrika maro samihafa, ilay fahampitehana zay hafafin'ilay devoly. Ao anatin'izay koa de ty zao tontolo zao zay nametrahana, ka raha tamin'ny Timoty manokana zao le fiarahamonina zay nametrahana ny Timoty
dia anisan'ny zavatra ray izay mitady hakany zany famonjena tamin'ny Timoty zany, ka nasain'ny Paoly no tandremana, nandidian'ny Paoly any Timoty hoe tandremo. Ary fahaterina zay de nofo, ity nofo zay mandrafitra ny vatantsika ity, de izao mitady hakany zany famonjena zany. Ao anatin'izany ary de izao mipetraka i Paoly mananatra ny Timoty hoe tandremo ny fampianaranao. Inona ny toetra takina am'izany amin'ny mampampianatra zany? Voalohany, raha i Paoly manokana milaza azy de zao ny ambarany hoe manafa ahy tahaka ny hanafako an'i Kristy. Izany hoe sehatra ray izay ahafahana miazona izany fampianarana zany ny fanafana an'i Kristy, ka rehefa manaka an'i Kristy de manana an'i Kristy zay, de zao afaka miaina an'i Kristy, mizara an'i Kristy, ary afaka maneho ny asany am'izany maha Kristy zay. Ary zay indrindra no tiany Paoly ampitany am'izany atao hoe fitandremana izany. Ahoana moa le ao am'i Kristy? Ilay ao am'i Kristy de zao maty amin'ota kanefa velona ao am'i Kristy. Ka na inona zavatra izay manjo de zao efa olona ao am'i Kristy ka afaka mijoro mandrakariva. Inona azy no zavatra izay mahatonga ny Paoly teny hoe tandremo ny fampianaranao? Mareta am'izany. Tsotra, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny olony, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonany, ka ny rano mpanompo. Ao anatin'izany de izao misy zavatra maromaro zay tsy maintsy resahana am'izay mahasarobidy azy zay. Voalohany, mila mpampianatra modely. Amin'ny mampitariky any Timoty de tsy maintsy mipetraka ho modely izy aram'izay tarihany. Ary ny am'izay maha-modely azy zay de io resahan'ny Paoly hoe manafa tahaka ny afako an'i Kristy. Fa nanahoana moa zany Kristy zany teo am'izay fahavelomana sy teo am'izay toerana zay nilalovana? Ty zavatra roa ny azo resahana. Todika eo amin'ny azo fijaliana sika, de ny saha hitatsika ao anatin'ny azo fijaliana zao hoe fampihavanana amin'Andriamanitra sy ny olona samy olona. Ka ao anatin'izay nanehoan'ny Kristiana le tao hoe asa maneho fahagagana, satria manafaka ny olona tsy havana amin'Andriamanitra izy, ary manafaka ny olona tsy havana amin'ny olona samy olona. Ka raha ny sofina no heverina fa sakana tsy havana de zao nampalady an'izany sofiny zany izy. Raha ny vatana heverina fa iainany fahafatesina no heverina fa tsy mampihavana ny olona sy ny olona sy ny olona sy ny Andriamanitra, zao nanala an'izany fahafatesina zany izy ka mampihavana. Arak'izany raha fitinina izay rehetra voalaza dia zavatra anankiroa no azo amtinana ny am'izany fitandremana ny fampianarana sy ny am'izay faharetana ao am'izany fampianarana zany, mba ho famonjena ny tena sy famonjena ny hafa de ny hafa izay miaina, ka handraisana ny loha hevitra hoe ny sarobidy ny fitoerany fiangonana ho mpampianatra sy ho fianarana ny hafa, de izao no azo resana azy. Raha miresaka ny amin'ny atao hoe fampianarana sika dia ny fampianarany fiangonana zay tsy hafa fa mifototra amin'ny azo fijalian'i Jesosy, dia ny am'izay hanehoana izany fitiavana izany. Ny fitiavana dia izay hampandroso ny asa, hampandroso ny hafa, izay ny fitiavana izay apetraka ao anatin'izany sehatra izay hitarihana ho am'izany fampianarana izany. Mifototra eo amin'ny azo fijaliana ary koa mifanaraka am'izay tarihany fanahy masina. Ka raha ny fiangonana no mampianatra, de izao fiangonana izay miezaka manala ny olana ao anatin'izay tsy ahafana mifandray. Izay no misionan'ilay Jesosy Kristia izay tonga tetỳ ambony tany. Ary fiangonana koa tsy mijanona eo am'mpilipitra fotsiny, fa fiangonana midina an-tsehatra ka manafaka sy mampiatra izany fampianarana zany,
satria raha somary tsy aivona de izao ny am'izay hiresan'ny Paoly ny amin'ny hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao de izao avahany aloha ny tena izay oarina amin'ny atao hoe ilay fiainana andavanandro ary resahany aorinan'ny tena ilay atao hoe fampianaranao ny fampianaranao de io lay voizina sy rantovina ao anatin'ny fiangonana ka izao ny fanazavany Paoly azy izao ny hevitra ao ambadika zany ny fampianarana de izao io ilay sehatra ray zay handraisana fahalalana fa kosa ny tenanao de sehatra ray hampiarana ilay fahalalana ka raha oarina eo amin'ny fiainan'ny olona zany de izao ilay fotoana handraisana ny fampianarana dia ilay fotoana izay andehana ao anatin'ny tempolo andana fiangonana fa ilay ampiarina ilay zavatra norantovina tao anatin'ilay fampianarana kosa de ilay fahavelomana na ilay fotoana ray izay hivelan'ilay handehana zany io lay fiarahamonina izay tsy hafa moa fa resan'ny Paoly ilay mpiaina ka miankina am'izay hanatanterahana sy izarana zany fampianarana zany no iainana ilay fampianarana ahafana mitandrina ilay tena ka ilay fitandremana ny tena de ny fanomezana sehatra ilay fampianarana ho amin'ny fiainana andavanandro de io no zavatra izay tian'Andriamanitra ampita ihany koa ho amin'ny fiangonana ankehitriny manana ny fampianarana ny fiangonana ry havako ary indrindra isika ankehitriny maro ny fampianarana zay apetraka ho izy ny fiangonana atraiza eo am'izay fampianarana zay ny tena fampianarana ka tafapaka miainga avy ety amin'ny polipitra ka tonga any amin'ny fiainan-davanandro ny olona haninona hanatsara sy amerina am'lohany lay faharavana sy fahampitena izay efa noresana tany am-pendohany satria ny am'izay noarin'Andriamanitra atsika de mazava ny ambaran'ny soratra masina fa voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara ilay asa tsara de tsy inona fa ilay fahatsarana zay efa napetraka Andriamanitra tamin'ny famoronana zay lazany fa hitan'Andriamanitra fa tsara izany zany hoe ny am'izay asa tsara zany de ny famerenana am'lao reo fahampitena be dehibe vokatr'izay fiparitany zay fampianaran-diso zay ka isika zay ao amin'i Kristy Jesosy ankehitriny no hamerina am'laony sy mipetraka mipiresaka fa tena miditra ny sehatra tahaka ny nataon'i Jesosy amin'ny sehatra diakonaly sy ny amin'ny sehatra rehetra zay manafaka ny olona ao anatin'izay tsy andraisana ny famponjena ny asarobidiny fitoerany fiangonana ho mpampianatra sy fianarana ho an'ny hafa ry havako malala am'izao fankalazana ny folotaona nyty vondrona ity zao dia marina ny fanefa fa andeha isika ifampandinika hampandroso satria izany no ny antsonatsika ho am'izany ny antsonatsika hamerina indray le faharavana rehetra izay efa potika izay ny famonjena dia engane isika rehetra fa samy hatateraka izany ao am' Jesosy Kristy ary koa ifandray mandrakariva amin'ny fanahy masina am'izay rehetra men'Andriamanitra atsika sy ho fampirena atsika amin'ny finoana de man'Andriamanitra ry voninahitra sy hatrany taloka mbola ho azy mandrakizay amen mivavaka isika rehetra Jesosy Kristy zoko tianay io de raha laza voninahitra anao tolotray anao satria tsapanay ankehitriny fa mahita ny amin'ny fiainana iainany fiangonana ianao mahita ny zavatra izay manjoa ny vahoakanao ianao amin'izao vaninandro zao ary izay indrindra no hanoloranao sy hanokafanao hevitra maro mba hamerenanao amin'ny fahatsarana angataka ny fainanao masina izay tolorosaina mandrakariva afana mifambandinika mampandroso amin'ny asa tsara hamerina reo fahampitena sy fahalovana izay vokatry n'izao firoborobony zao
faninandro zao dia ny teny zay voambara tompo dia engany hitondra hery mandrakariva ho an'ny vahoaka anao tsiray avy. Nareo Jesosy no angatana zavaka zany. Amen. Misy mavitazy sy manampanay reo namanaza moa to latsalatsay mazana to mitady lasa aminy asa sovita kwa mamanakatao de mizaozao sy mila sitrany atrany Fanitali Nuni fitiavanyayani Nila pasude nengani Nifamutena nuvanujala Nafunya chamini yangi Saji tisicha nuveni Nizao nitsinjanjailu Inizianara casi velive Mazana tifuku malaina Raumena jaki chairai Tomia kivi miambuadi Sachikeli finuna de misalasa Mazana tifuku malemi Praseji za fitsa panirai Mitarai na mafi siza chamia Kami verinda lanijai Ito panefanitali Fitiavanyayani Nila pasude nengani Nifamutena nuvanujala Nafunya chamini yangi Saji tisicha nuveni Nizao nitsinjanjailu Inizianara kazi velive Ary aoka isika ifampandingana hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
ZFM full taona mari-pahatsiarovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Sataneu hiululu milahena fasatian lulu timana keram tika te voulava uma mere vere te voulava uma mere vere la
sairalae mikahian Jesu sikiliu sataneu iulul milahena fasatria ni lulu si manakeram tika devulava mamere vere devulava mamere vere tanjuze lumena tanjuze tanjuze lumena tanjuze devule lumena devule devule lumena devule tanjuze lumena tanjuze tanjuze lumena tanjuze devule lumena devule devule lumena devule naisau devuliwe 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 halako devuliwe manakali devuliwe halako devuliwe manavikavi devuliwe halako devuliwe ketwatani devuliwe halako devuliwe samba samba devuliwe halako devuliwe lafamati devuliwe halako devuliwe mande anafu devuliwe halako devuliwe lavatanduke devuliwe halako devuliwe mena masube devuliwe halako devuliwe papamita devuliwe devuliwe Jesusiwe 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 Diako Jesusiwe Nabidabi Jesusiwe Diako Jesusiwe Papa Muji Jesusiwe Diako Jesusiwe Edwandania Jesusiwe Diako Jesusiwe Samba Samba Jesusiwe Diako Jesusiwe Hanyandani Jesusiwe Diako Jesusiwe Paradisa Jesusiwe Diako Jesusiwe Chipavani Jesusiwe Diako Jesusiwe Chipamita Jesusiwe Diako Jesusiwe Dia Diako Diako Jesusiwe Dia Diako Diako Jesusiwe Dia Diako Diako Jesusiwe 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 Diako Jesusiwe 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 Samba Samba Jesusiwe Diako Jesusiwe Sushi asamba malana famandegan ng teknik isa asami narayna famandegan ng teknik isa
voa Jeso feregneso nganaka isuluku zahay milali-lali aminga Azagai
miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny 10 taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana luterana malagasy izao. Ny fankalazana moa dia hoe ito mitondra ny faneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:7-20. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fanomboanan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny Brofoibe luterana malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojiana ao amin'ny Salta sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synodaparitany maro misy eto amin'ny toerana sy any ivelany. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao 10 taona izao fa dia mirahasoantsika rehetra Jesosy Kristy ane sikay kahikarantsika rehetra. Misaotra ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Zaho koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa an'io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoam-pitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka.
Fifelena lehibe ho any manolotra atsika ty rakikira voalohany vokarin'ny fianta na ny koralin'ny tafika ao Besyrohitra Fianarantsoa ity izay efa nomanina hatramin'ny elaela ihany kanefa moa zao vao tanteraka noho ny fahasoavan'ny tompo. Ny hira moa tahaka ny hira amin'ny firana ihany dia fantatsika tsara fa fitoriana filazantsara ny hiran'ny atoko-pira rehetra. Noho izany dia marary koa raha marary tsika rehetra mba hahazo aim-panahy firenam-ponoana amin'ny finoana ity rakikira ity dia ny tompony omba sy tahantsika rehetra sady mampaherina teo koa ny fianta zay mamokatra ity rakikira ny voalohany ity dia misaotra indrindra tompo. Colonel Pikilas, filohan'ny aumônerie militaire section protestante eto Besyrohitra. Hoy ny tenin'ny soratra masina amin'ny Hebreo 4:12 vatanjaho ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy. Mahatsiaro manana didy amin'izany andraikitra sy iraka masina izany ny eto amin'ny aumônerie amin'ny maha fitezam-panahy kristianina azy. Dia makilay ary miloha lalana amin'izany ny fianta sampana tanora eto amin'ny fiangonana izay mitory sy mamoa ary manaitra ny miaramila ho amin'izany finoana ny an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izany. Ka dia mampirisika an'ireo tanora ireo izay atotosa tsakany sy andavany izany fitoriana goavana sy asa masina izay tanterahany eto anivon'ny tafika izany. Misaotra indrindra tompo. Colonel Rakotosafi Teran-Dehibe, président tanora fianta eto amin'ny aumônerie protestante eto Besyrohitra. Ny fianta dia fiderana sy antso ato amin'ny tafika. Izany hoe ireo tanorantsika ireo zany no miezaka manaparitaka n'ity antso sy fiderana ity ato amin'ny sehatry ny miaramila araky nefa voalazana présidentan'ny fiangonana Colonel Pikilas teo. Ka ao anatin'izany fiderana zany dia ny fahatratrarany fahadimy-telopolo taona n'ity fianta ity dia manao ezaka rakikira zahay izay angatahana sahady fiaraha-miasa ho antsika rehetra satria ny fiparitahana zany rakikira zany dia fandresena lehibe amin'ny fiderana. Dia ny fangatahana fiaraha-miasa sy ny fisaorana sahady ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka na atao amin'ny tafika na atao amin'ny fiangonana na eto Fianarantsoa na manerana ny nosy dia hery lehibe ho anay amin'izany asa fanompoana sy fiderana izany. Surtout
manao